Anomboka ny alakamisy fatelon'ny volana oktobra hatramin'ny alahady fahin'ny volana oktobra ho avy izao ilay hetsika salon de l'auto izay ho tanterahana etsy amin'ny CCI Vato efatsindry taona ny mpikarakara iona amin'ireo mpankafy ny fiarakodia hanolotra ny zava-baovao avy amin'izy ireo ihany koa isany handray anjara ao anatin'izy ity moa ny groupe CFAO mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mahakasika izay Andriamatora Kotoary Patrika avy amin'izay groupe izay. Misy tokoa ny hetsika izay karakarain'ny GECAM moa ary andraisan'ny groupe CFAO anjara mandritry ny 3, 4, 5, 6 oktobra ho avy izao. Ao anatin'io dia andray anjara ny groupe CFAO. Ny groupe CFAO moa zany raha malala ao anatin'ny société orinasa maromaro izy izay misy an'ny SICAM, Sosimex ary Austral. Mampiavaka ny groupe CFAO dia misy tokoa matoa zay mieritreritra ny andray anjara ary nanohy andray anjara foana hatramin'izay. Ny groupe CFAO dia mialatsiny amin'ny teny baiko hoe micommercialiser marque BDP. Ao anatin'izany moa ny Hyundai, Peugeot, Suzuki, Mitsubishi, Honda, dia BMW. Ny tena tianay mampiavaka anay amin'ny fotoana io dia anisan'ny voalohany indrindra aloha matoa zay amonjy an'ilay hetsika dia misy zavatra tianay aseho dia misy koa tianay afatra ampitaina amin'ny mpanjifa. Ny zavatra tianay aseho dia mazava ho azy ny fiara moa manana karazana anankitelo zay tianay aseho amin'ny mpiasa amin'ny amin'ny mpanjifa dia misy ny Hyundai Santa Fe izay anisany tokoa ao anatin'ny gamme ny Hyundai manaraka ny teknôlôjia mihitsy amin'izao fotoana izao ary natao ho an'ny mpanjifa eto Madagasikara. Misy karazany be da be, misy paka telo izy ao anatin'io Hyundai Santa Fe io. Ao ihany koa ao anatin'ny gamme Peugeot dia nasehonay ihany koa tomobile anankiray fiara vao nafarana raha mbola eto Madagasikara angamba ny groupe SICAM ihany mbola manana azy dia ny Peugeot RCZ. Tomobile anankiray izy io somary miendrika sportive, matanjaka, manana bika ihany koa, tena natao zany ho an'ny vahoaka, ho an'ny mponina eto Madagasikara. Ary ny farany dia misy ny Mitsubishi ASX izay mbola ho avy efa nafarana fa efa misy tokoa eto aminay amin'izao fotoana izao ary amidinay ho asehonay ho an'ny mandritry ny salon de l'auto. Mazava ho azy izay le afatra tiako tenenina ambara teo satria raha ny fiara no aseho anay dia misy ihany koa ny tolotra ary ny tolotra dia tena natao mihitsy ho zakany ataontsika hoe ny mpanjifa na izay olona mikasa zany hividy tomobile fiara vaovao na ny orinasa amin'ny tena rariny zany amin'ny vidiny tena miavaka tokoa satria dia tena ataontsika amin'ny teny frantsay hoe prix concurrentiel izy amin'izay fotoana izay. Fanentanana lehibe tokoa ho an'ny olona rehetrarehetra aloha voalohany indrindra izay mpakafy ataontsika hoe automoto 3, 4, 5, 6 oktobra ho avy izao any amin'ny CCI Vato tongava ahitinareo ao amin'ny standin'ny groupe CFAO manomboka any amin'ny tomobile kelikely indrindra ny SUV, ny 4x4, ny camion, minibus zany rehetra zany dia ho hitanareo amin'ny standin'ny groupe CFAO. Ao ihany koa ny orinasa rehetra izay manana eritreritra na izao na ny ampitso hieritreritra ny vidy fiara tongava amin'ny groupe ao amin'ny standin'ny groupe CFAO.